atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Izay tia mahafoy izay loha hevitra amaizan'ny eglizy atsika niany zegny koa no entinay manolotra mpitiavagna aminareo ity fandaharagna ity sy ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianaragna avy amin'ny ray aman-drenitsika. Alahady faharoa amby telopolo mandavantaona taona B. Miamandroso amin'ny famaranagna ny taona liturjika amin'izao taona B zao atsika. Ko dia ny tenin'Andriamanitra no magnampy atsika ahazono ny tiany ambara amintsika amizegny. Vaky teny masina voalohany, boky voalohany mpanjaka, toko fa 7 ny andininy 10 ka hatramin'ny andininy 11. Tamin'ny zany andro zany dia niaingana ankany Sarefta i Elia mpaminany. Nonimby teo ambavadin'ny tanàna izy. Indro nisy vehivavy mpitondra tena anankiray teo nanangona kitay hazo dia nantsiony ka nataony hoe aza mafady mbangalao rano kely amin'ny fisotroanao isotroiko. Dia nandeha nakarano ra vehivavy. Nantsiony izy ary nataony hoe dia mba itondray mofo kely eny an-tananao aho raha sitrakao. Fa hoy ny navaliny. Velona ny Tompoandriamanitrao. Tsy misy zavatra masaka ao amiko. Lafarina eran-tanana ila ao ambilany sy diloilo kely fona ao amin'ny siny no hany ananako. Ary indro aho manangona tapakazo roa izao dia mba ody anamboatra izany ho anay mianaka. Ho haninay izany dia ho faty zahay. Fa hoy Elia taminy. Aza matahotra famodia ka ataovy izay voalazanao izany. Nefa anaovy mofo kely amin'izany aho aloha dia ento mankaty amiko vao manao ho anao sy ho an'ny zanakao ianao. Fa izao no lazain'ny Tompoandriamanitra Israely. Ny lafarina ao ambilany tsy ho lany, ny diloilo ao antavoara tsy hihena akory. Mandra-piavin'ny andro andatsahan'ny Tompo raha honorana eto ambonin'ny tany. Dia nandeha ray vehivavy nanao araka ny tenin'ny Elia ka nanankohanina ela izy sy ny ankohonany ary Elia koa. Ny lafarina tao ambilany tsy lany, ny diloilo tao antavoara tsy nihena araka ny tenin'Andriamanitra no lazainy tamin'ny alalan'ny Elia. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Ny vakteny masina faharoa nalaigny tamin'ny taratasy ho an'ny kristianina Hebrio ny toko fahasivy andininy faha 7 ka hatramin'ny andininy faha 8.
ry kristianina havana, sy mba fitoerana masina nataon-tanana sy tandindon'ny tena izy fotsiny no nidiran'ny Kristy fa tany an-danitra mihitsy mba iseho eo anatrehan'Andriamanitra ho antsika ankehitriny. Ary tsy mba toy ny mpisorombe niditra isan-taona tao amin'ny fitoerana masina sy nitondra ranon-javatra hafa izy ka hoe an'olo tena matetika. Raha izany dia ho nijaly matetika izy hatrizay nanaovana izao tontolo izao, fa indray mandeha monja izy no niseho tamin'izao andro faran'izao mba hanongotra ny fahotana tamin'ny nanolorany ny tenany osorona. Ary toy ny nandreketana ny olona ho faty indray mandeha sy ho tsaraina rehefa afaka izany no nanolorany Kristy ny tenany indray mandeha monja koa mba anala ny fahotan'ny maro sy mbola isehoany tsy amin'ny ota fanindroany mba amonjy zay miandry azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny Masinda Marka, toko 12, ny 9:7 ka hatramin'ny 9:4. Tamin'ny zegny andro zegny, izao no nolazainy Jesoa tamin'ny fampianarana nataony tamin'ny vahoaka. Mahina amin'ny mpanora-dalàna zay tiany mitsangatsangana miankanjo mirebareba sy ny arabaina eny an-kianja ary ny fipetrahana voalohany ao amin'ny sinagoga mba amin'ny fitoerana ambony amin'ny fanasana. Fa miseho ho manao fivavahana lavareny izy ireny, kanjo mihinana ny fananan'ny mpitondra tena ka vao mainka ho elohina mafimafy kokoa. Ary indray andro raha nipetraka tandrifin'ny fandatsahan-drakitra i Jesoa dia nijery ny fandatsaky ny olona tao, ary maro ny mpanankarena no nandatsaka be. Ary nisy mpitondra tena mahantra anankiray tonga tao koa ka nandatsaka farantsakely 2 ankevitry ny vary 2 vaventy avy. Dia nantsoiny Jesoa ny mpianany ka nilazany hoe, lazaiko marina aminareo fa io mpitondra tena mahantra io no nandatsaka be indrindra tamin'izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Satria ireo rehetra ireo nandatsaka ny ambimbavany, fa izy kosa nandatsaka izay ilainy dia izay rehetra nananany sy ivelomany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, azo lazaina ary amin'izao alahady 12 mandavataona izao, 32e dimanche ordinaire izao, fa
asain'ny eglizy sika efa mamaraparana raha teo ny taona liturgika andinika bebe koa amin'izay hoe ny hevitra ny fanolorana, ny hevitra ny fanomezana, ny hevitra ny fahafoizana eo amin'ny fiainantsika mpanaradian'ny Kristy. Mahafoy tokoa ve sika sa resaka mbava fosiny tahaka ny ambaran'i Jesoa amin'ireo farizianina amin'ny evanjely vondrenesika teo, ho indrindra izy mananatra an'ireo manodidina azy momba ny toetra ny farizianina. Mahina amin'ny mpanoradalàna zay tiany misangasangana miakanjo mirebareba sy ny arabaina ny kianja ary ny fipetrahana voalohany ao amin'ny sinagoga ambanin'ny fitoerana ambony amin'ny fanasana, fa miseho manao fivavahana lavariny izy ireny kanjo mihinana sy ny fananany mpitondratena ka vao mainka hoelona mafimafy kokoa. Ary izay araky ny averintsika matetika ry kristianina havana ny teny manahitra fa ny ataony mahasarika aza atao toetra feno fiasarabelasia ary ny fiainansika fa oka zay olazaisika no tanteraisika aza manao tahaka nireo zay taribato vilamava fa ny teny any no ataony fa sy manao, ary dizay no atrateriny Jesoa amintsika amin'ny evanjely kanefa tarana ary fa manao tokoa isika dia io fahafoizana ataosika io. Ary zay no mahatonga koa milaza matetika amintsika hoe raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra anao ny asasika. Inona moa no manao ny asan'Andriamanitra dia ny mahafoy, ary ny mahafoy dia manambara fa ny finoana sy ny fiainana andavanandro dia iray ihany. Mahay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro tsika satria ny finoana dia manosika sika afoy anolotra ny tena sarobidy amintsika tahaka ny lay vehivavy manaro-tena ao amin'ny evanjely. Ary dia izao tokoa ry kristianina havana no andiniasika an'ireny asom-pinoana araky ny ambarasika matetika fa ny asom-pinoana tanterasika vita batemy zanak'Andriamanitra zay ny vita batemy tonga zanaky ny eglizy sika, zanaky ny diocese sika ka mamelona ny diocese tahaka ny ao amin'ny vakiteny voalohany ilay vehivavy manano-tena namelona any Elia zany tandindony vahoakan'Andriamanitra, tandindiny eglizy izy eto ary tandindiny diocese mamelona ny diocese. Ka raha namelona any Elia lay vehivavy manano-tena tao Sarepta dia nahazo fahasoavana izy. Ny olona rehetrarehetra tamin'izay nanjary nona fa izy kosa afaka nivelona mandrakariva amin'ny fanomezan'Andriamanitra sy hoe takalo no tadiavin'Andriamanitra fa fahafoizana amintsika, fitiavana maimaim-pona no tadiavin'Andriamanitra sy misy tambany no tadiavin'Andriamanitra. Ka raha izay tokoa dia hitan'Andriamanitra ny mahasoa asika. Ary zay ny dikany teny hoe raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia izy no anao ny asa sika. Ny fahafoizana tahaka nataon'i Jesoa araky ny fampianarany ny vakiteny faharoa ao amin'ny taratasy ho an'ny kristianina Hebrio, nanolotra ny tenany indray mandeha i Kristy mba hanala ny fahotanany maro, manolotra ny ainy Kristy, nafoy ny ainy Kristy ho fahamonjena sika. Ary dia sika ihany koa ary dia asain'Andriamanitra iroso lalindalina koa fandrindra isika eto amin'ny diocese andray atanana nyty diocese mamitsika ity afoy ho azy tahaka n'ilay vehivavy manano-tena. Ka arakaraky ny anasoava sika ny diocese sika no zao sika ihany koa fahasoavana aminy efa mamaraparana amin'ny taona liturgika isika ary mamaraparana amin'ity taona 2024 ty. Ka tsarovy ary ry kristianina havana ny adiditsika eo anivon'ny eglizy sika, eo anivon'ny fikambanana misy sika, ary indrindra mahaiza mahafoy fa zay
tia dia mahafoy tokoa ary ilay fitiavana nananan'i Jesoa no ka anenika sika ihany koa ka ho fitiavana feno no entsika manatanteraka ny fahafoizana ataosika amin'ny fiainana andavanandro ka anatanterahasika an'ireo adidisika tsirairay avy mety ho heverin'olona adala isika mety heverin'olona sy ara inona ny isairanana amin'izany kanefa araka ny voalaza sika teo izay tia mahafoy ary hitan'Andriamanitra mandrakariva izay asoasika amin'ireo asa ataosika ary ny ray aman-drenitsika Monseigneur Wolf tamin'ny fotoan'andro dia averimberiny matetika vouloir sy pouvoir raha vonona manana fahavononana tokoa isika dia mahafoy ary raha mahafoy manatanteraka zavatra maro sarobidy ary dia isorako ansika izany ary hita amin'ny ezaka ataosika ka tohizo ary kristiana havana ary ny tenin'Andriamanitra androany dia fankahirezana asika anao sarasara koa trany ary roso lalindalina koa fa izay vonona dia mahavita vouloir sy pouvoir ary dia rehefa vonona isika dia manatanteraka zavatra sarobidy ary ny zavatra sarobidy indrindra dia ny anomezasika aina bebe koa an'ity eglizy mamsika ity ka raha manome aina ny eglizy sika fa indrindra amin'izao taona ny voatokana izao amin'izao taona ny fianakaviana izao dia mamelona ny fianakaviana tokoa ary iroso sy kelikely ary sika araka ny fantatra sika afaka ray volana isika dia hiditra manontolo amin'ny taona ny zobily ny famindrapo ka anambarahasika ny fahafoizana fahavonona sika bebe koa anasara an'ity fiainan'ny eglizy sika eto anivon'ny ity tanàna ity ka ho famantara-pamonjena mandrakariva isika amin'izany ry Jesoa tompo ambaranao androany fa zay tia dia mahafoy tokoa ary ny fitiavana dia sy misy fetra ary ambaranao tamin'ny fahafoizanao tena teo amin'ny hazo fizaliana izany ka okary sy voafatipatry ny rendrarendra izahay na voafitapitaka ny vakapanay maro ka osotranonao ny fonay ka mba hisokatra bebe koa aminao ny fonay ka iroso lalindalina amin'ny fiainana andavanandro izahay ary amin'io fiainana andavanandro io dia asehonay fa vonina ifanasoa ifanatsara izahay ary afoy bebe koa ho an'ny eglizinao ka ahatonganay tokoa ho tena famantara-pamonjena eo amin'ny fiainana andavanandro engany hodiovinao ny fonay ka ny avinavina sy ny fiasaram-bela sy ary ny filanderany eo lavitra anay fa anana fanatretena bebe koa izahay ka hay afoy ary kendry izay mahafaly anao mandrakariva amin'ny fiainanay manontolo aoka tanteraka izany aminarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra